Araka ny fanlazaina teny amin'ny lohatenim-baovao dia tsy mari-toerana ny vidin'ny hen'omby amin'izao fotoana izao. Mihavitsy ihany koa ny hen'omby teny an-tsena eny azo ambara fa dia misy fiantraikany amin'ny vidiny tokoa izay mahavitsy ny hen'omby eny an-tsena izay. Mitondra ny fomba fijeriny mahakasika azy ity ary ny mpivarokena araka izao tapo-baovao izao. Ho an'ireo mpivarokena dia misy ny krizin'omby eto Madagasikara ka izay no mampiaka-bidy ny hen'omby eto amintsika. Efa tafakatra ray alina ny kilôny an-kena ohatra amin'izao. Misy omby eto Madagasikara lasa sinoany amin'izao fotoana izao miakatra vidiny entana krizin'ny omby. Miakatra be ilay izy. Mahita aminay izao raha hoe an-kena ray alina ny kilao. Dia lelan'omby efatra arivo sy ray alina. Dia voakena telo alina. Dia samy izy izao efa moyenne ohatr'izay ihany. Fa raha taloha izay izy izao no miakatra arivo. Misy aza ny mpivarokena no tsy nisy hena nivarotana tamin'ity androany ity, voalaza fa tsy mari-toerana na ny vidin'ny omby na ny famatsiana izany. Ho an'ny ankamaroan'ny mpanjifa dia voaterina hena ny lanjan'ny hena hohanina isan-tokantrano. Hatramin'ny faraparan-taona iny hena ny lanjany izany. Tsy maraka. Dia tsy fantatro mihitsy aloha, tsy fantatro hoe ahoana ny fakifekara fa miakatra fotsiny izy. Betsaka ireo manafa vao may ho sasatra ireo hen'omby izay ho hita eny an-tsena noho ny fampiatona ny tsenan'omby isy anitsirony mandidy, ambatona poka sy mahitsy, ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo fianakaviana an-tandroy izay namoy ny ainy vokatry ny nataon'ny mpitandro filaminana.